ny rahalainao no andraikitrao vavaka sy torohevitra mahasoa fandaharana arainao isaky ny amin'ny ora toy izao fiadanana faly miarabantsika rehetra ao anatin'ity fandaharana ny rahalahako no andraikitro androany ahy izava aminao ny lanjan'ny sakafo maraina ny sakafo maraina no sakafo tena manandanja indrindra ao anatin'ny ray andro amin'ireo sakafo rehetra hoantsika azavaiko aminao ny antony ny ririnina dia mihinana angovo be dia be amin'ny vatatsika mihinana hery kaloria ka raha tsy ampy ny sakafo entintsika manomboka n'ilay tontolon'ny andro dia ny reserve atsika no alaina dia mazava ho azy tsy afaka miafo tena intsony ny vatana fa marary ny sakafo maraina ny amboana azy dia voankazo maro loko raha azo atao telo loko karazany ary ny voankazo dia hohanina alohan'ny mofo ny antony mifermente ny voankazo raha hohanina rinan'ny féculent ny vatantsika olombelona mantsy mizara roa ny sakafo miditra ao aminy na acide na alcalin dia rehefa mifermente ny voankazo dia miteraka acide manaraka an'izay rehefa lany ny voankazo hiditra amin'ny mofo na izay sakafo misy fibre satria ny fibre mitondra énergie mitondra angovo izay tena ilaina entinao miasa mandritry ny andro dia sotronao miaraka aminy rano mamay dia voasary makirana tsy andrasana hoe efa marary vao hihinana anazy amin'izao vaninandro izao satria ny voasary makirana dia fiarovana ny poumon dia tsy miandro marary zany fa isan'andro dia ataonao anaty rano mafana satria ilay rano mafana koa milibere an'ilay vertu an'ilay voasary makirana mihinana mofo ianao efa nazavaintsika teo na izay sakafo misy fibre céréale izay rehetra mitondra fibre izay mahazatra anao hohaninao miaraka amin'ny mofo dia calcium na yaourt à base-na soja koa ny soja koa mitondra magnésium izay mifixe ny calcium afaka ataonao eran'ny sotro lehibe anaty rano mafana na matimaty ny baobab mitondra vitamine C sy calcium ihany koa fa ny baobab safidiana ilay processus mba fitotonana azy à froid fa efa maina ny machine na ny masoandro à 50 degré maty ny vitamine C ao anatiny dia ny farany alohan'ny farany moa zany ny vitamine D na stérogyle hitanao eny amin'ny pharmacie 2 gouttes ataonao amin'ilay farany le thé au citron le farany efa matimaty iny izy arotsaka ao anatiny 2 gouttes miaro amin'ny ririnina izy ity dia ny farany raha somary marefo ianao dia kurana vitamine C mandritry ny 10 andro dia mijanona indray 10 andro raha tena marefo ianao na efa seriserena dia vitascorbol 500 ray maraina dia ray atoandro mandritry ny 10 andro dia mijanona indray 10 andro mirary tontolo andro mahafinaritra ny fitahiany Jesosy Kristy ho antsika rehetra ary ho an'i Madagasikara.
Inchkanun Faefanaurai Manaki Fitunjana Minu Alfizonu Naseunorai Masua Inchkanun Faefanaurai Manaki Fitunjana Fizanu nasihunora Masua Bani ang katay kwa minaurira Tafiuerao Aitu Naman gidisi mafay chanu entiku Sakay kuyani Uyanao Pani ang gatay kwa minaurira Tafiuerao Baidu Naman gidisi mafay chanu entiku Sakay kuyani Uyanao Pera kami turunani Fukuirai kami lati Uzakaku Minu alfawablay maray na babaw Zay na tukanaway Pera kami tulunani Fukuirai kami lati Uzakaku Minu alfawablay maray na babaw Zay na tukanaway Tani ang gatay kwa minauriray Tafiuerao Baidu Naman gidisi mafay chanu entiku Sakay kuyani Uyanao Tani ang gatay kwa minauriray Tafiuerao Baidu Naman gidisi mafay chanu entiku Sakay kuyani Uyanao Finaritra faly miarabantsika rehetra vitasoan'ny asaramanitra ny andro fankalazana ny tsigerin-taona nazahoantsika ny fahaleovantena izay feno 80 taona katroka tamin'ity taona 2024 ity. Ny firariana ho antsika rehetra dia ny
ahafahany firenetsika tanteraka ary mba handro faizay ny tanysika ary hiadana finaritra eto amin'ity tany zay efa foin'Andriamanitra ho atsika malagasy ity isika ho ataon'Andriamanitra zany ho tanteran'Andriamanitra zany kanefa misy andraikitra sy andraikitra zay tokony ho raisinao ihany koa mba hatanteraka zany faniriana sy fikasana izany. Zay indrindra no afatra kely ho ampitaina amintsika raha sitrakao fa tia nasanao andeha vavaka foianatrean'Andriamanitra isika alohany amakitsika zany afatra izany. Vavaka isika ray masina indrindra sotranao zay ny amin'ny fitiavan-dehibe zay asehonao tokoa fa afaka nankalaza ny 80 taona ny tsingerena ny nanolorana anay ny fahaleovatena izahay no ny mahalala ny zavatra rehetra no ny mahafantatra zay rehetra nitranga sy efa voaomana ho an'ny tanina ihany koa fa ny any fantatra dia hoe mahatoky ianao Andriamanitra ka dia isoranay ny anaranao ankehitriny mananambara aminay keo anao mba anafaingana ny fanasitranana anay mba hatanteraka izany faniriana sy fikasana izany dia tsy inona fa ny hiadana ny taninay ny andriny ny taninay fa izay ary ny adana nay vahoaka malagasy rehetra eto amin'ity tany zay efa nomenao anay ity da io ny teninao mba hitondra fiainana ho anay ary ny tsirairay avy hitafiana iry hatanteraka izany mba ho tonga faingana ny fanasitranana anay sy ny taninay. Dia misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny afatra fohy de fohy zaraina amitsika za tsy teny hoe miantoka ny fahatanterahany faniritsika ny amin'ny anafahana tanteraka ny Madagasikara sy ny anasitranana faingana ny tanitsika fa kosa ho ia hoe misy anjara toerana lehibe inoko zany tena resy lahatra tanteraka amin'izany ny amin'ny hanafainganana kosa ny fanasitranana ny tanitsika tokoa. Dia tsy ino zany fa zay voarakitra ao amin'ny epistily voalohany soratan'i Jaona toko fahatelo ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Epistily voalohany soratan'i Jaona toko fahatelo ny andininy faharaiky ambin'ny folo ny tapany faharoa fa voakitsika daholo izy rehetra manao hoe fa izao no teny nampitondrana zay efa renareo hatramin'ny voalohany tsy maintsy mifankatia isika. Averiko indray amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao izao no teny nampitondraina zay efa renareo hatramin'ny voalohany tsy maintsy mifankatia isika. Amen. Dia avana malala raha lasy anavavy malala amin'ny Tompo. Eny fa na dia tsy kristianina koa renao mandre an'izao afatra izao eo anatrehan'ny lalana efa nizora ny firenetsika eo anatrehan'ny andeha ataoko hoe sedra maro zay efa lalovany ty firenetsika ity sy ny vahoaka malagasy tsy akanavaka na lahy na vavy na kely na lehibe nisan'ny tena misongadina indrindra amin'izany dia ny ireo karazana loza voajanahary ny karazana fahoriana mifandimby mifanesy ireo karazana korotana zay mitsingerina mandritry ny 10 taona eo eto amin'ny tanitsika ireo aina maro zay efa nafoy ihany koa tany amin'ny lasa tany teo anatrehan'ny fanjanahantany teo anatrehan'ny tolom-panafahana zay natao sy ny sisa tsy ho voatanisy eto. Dia izao ny zavatra lehibe fantatro fa marin'Andriamanitra ary marina amin'izay lazaina izy ary zao ny teniny alohany iverenako amin'ity tenin'Andriamanitra zay nivakitsika teo ty hoe sambatra ny firenena zay manana ny Jehova ho Andriamanitra. Sambatra ny firenena zay manana ny Jehova ho Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka raha lasy anavavy malala amin'ny Tompo raha ny firenetsika no jerena dia tsika miara-mahalala fa voasoratra mihitsy ao amin'ny lalam-pandrenana ao amin'ny teny Savaranando ao amin'ny lalam-pandrenantsika ny hoe isika dia mino an'Andriamanitra eto amin'ity firenena ity. Zany hoe raha ohatra ka izay fotsiny zany no andrasana raha zay nitenenana fa manana ny Jehova ho Andriamanitra ny firenena anankiray satria voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana ny finotsika an'Andriamanitra dia veriko fa efa tokony ho sambatra ny tanitsika fa matoa nandalo an'izany zavatra be dehibe zanytsika nandalo an'izany sedra be dehibe zanytsika dia misy antony manokana tsy ampy ny fanoratana an'izany fotsiny fa misy zavatra tsy maintsy iainantsika tsy akanavaka ary eto no misy afatra lehibe anankiray lesona lehibe anankiray rehefa miteny hoe Andriamanitra isika dia ny toetra na mialatsy ny fampiasa teny vahiny anankiray attribut
miaraka amin'izany dia izao fitiavana izany Andriamanitra izany, fitiavana izany Andriamanitra izany, fitiavana izany Andriamanitra izany. Ary ny fanehoana fa manana n'Andriamanitra isika dia ny fananantsika fitiavana irery ihany. Fa raha ohatra ka fitiavana ny Andriamanitsika ary mino an'izany Andriamanitra fitiavana izany tsika, dia lazaiko marina dia marina aminao fa tsy maintsy mety isika. Ary zany ny etsika maneho fa an'Andriamanitra isika, manana n'Andriamanitra isika, manana ny Jehova ao Andriamanitra isika, dia tsy misy afa-tsy ny fiainantsika eo anatin'ny fitiavana. Ny soratra masina dia milaza marimarina tokoa eo amin'ity Jaona 1:7-9 ity. Dia zao ny lazainy manao hoe izany no mampiseho miariary zay zanak'Andriamanitra sy zanaky ny devoly, tsy mba avy amin'Andriamanitra zay rehetra tsy manao ny marina sy zay tsy tia ny rahalany. Miavaka mihitsy zany ny fanavahana rahalahy, fanavahana ranabavy, fanavahana riavana malala zay mandrehan'izao afatra izao. Ianao zay mandrehan'ity afatra ity, ny zanak'Andriamanitra, ny olona matahotra n'Andriamanitra, ny olona manana ny Jehova ho Andriamanina, ny firenena manana ny Jehova Andriamanina, dia satria izy tia. Ary tsy miovy izany, nanomboka tany amin'ny testamenta taloha ka hatraty amin'ny testamenta vaovao. Fa raha mijery ny lalàna sika zay vao napetraka tao anatin'ny fiarany fanekena zay tandindo ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany, dia ho hitanao tsara fa ny didy voalohany eo dia fitiavana, ary ny didy roa lehibe indrindra eo dia fitiavana. Tiavany Jehova Andriamanitra ao, tiavany namanao tahaka ny tenanao, ary ny didy rehetra manaraka ao dia miantoka an'izany fitiavana izany daholo. Aza mamono olona, aza mangalatra, aza manisy ratsy sy ny sisa zao fitiavana izany, satria ny fitiavana dia tsy manisy ratsy olona. Tonga indray isika aty amin'ny testamenta vaovao, aty amin'ny filazantsara, ny azo fijaliana ny manamarika ny filazantsara. Fa zany azo fijaliana zany koa dia manambara fitiavana zany, fa tsy misy manam-pitiavana lehibe noho zao Jesosy Kristy Tompo, ny manolotra ny ainy amonjena ny isakaizany. Ny azo fijaliana aty amin'ny filazantsara dia fanehoan'Andriamanitra ny fitiavana lehibe indrindra, fanehoan'Andriamanitra ny mahafitiavana azy. Ka isika raha toa ka tiatsika ho sitrana ny tantsika, raha toa ka tiatsika ho marina sy ho tanteraka ny fanafahana sy ny fanasitranana ny Madagasikara faingana, dia tsy maintsy mifankatia isika, tsy maintsy mifankatia isika, tsy maintsy miaina ao anatin'ny fitiavana isika. Ary zany dia tsy hoe tononona molotra fotsiny ihany, zany dia tsy hoe saintsaina any anatin'ny saina any, zany dia tsy hoe tehirizina ao anatin'ny fo, fa aleo izy volany maso izy ny fiteny malagasy toy izay fitia feno. Ny fitiavana dia mila aseho. Ahoana ny fomba nehotsika ny fitiavantsika ny tanindrazantsika, ahoana ny fomba nehotsika ny fitiavantsika ny mpiarabelona amintsika, ahoana ny fomba nehotsika ny fitiavantsika ny mpiarabavaka amintsika, ary ahoana ny fomba nehotsika ny fitiavantsika. Eny fa na dia ny manangana antsika ho fahavalo azy, satria n'Andriamanitsika dia miteny amintsika an'izany manao hoe tiava ny fahavalonareo, mivavah ho an'izay manentsika anareo. Raha lazy anabava malalo amin'ny tompo, todika manokana amin'ny kristianina, raha kristianina ianao any amin'ny tananao aty ampelantanana koa ny fanalentiny fanasitranana ny tantsika, mila mifankatia isika. Ary rehefa hitan'ny olona fa mifankatia isika, rehefa hitan'ny olona fa tena miaina amin'ny fitiavana tahaka ny lay Andriamanitra isika zay fitiavana, dia aka-tahaka antsika ny olona. Ary zay ny hevitry ilay teny hoe, zay teny faneva amin'ity faha-20 taona ity, mitsangana, miazava fa tonga ny fahazavanao. Zao tontolo zao tsy ampy fitiavana, zao tontolo zao manitra fitiavana zao, maro amin'izao tontolo zao ny olona manana ratra any anatiny any zay mamporisika azy anao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, izaozao sy irere tady fahafinaretana ty ivelany. Fa zasy ianao manana an'Andriamanitra lay fitiavana, dia afaka miaina sy mampiseho fitiavantsika amin'ny lafim-piainantsika rehetra, dia ho hita ny fahazavantsika, dia ho fanasina sy fahazavana tokoa isika. Tapitra ny antsarako, tonombavako dia izao hoe ho tahin'Andriamanitra ny ianao, ay ity ay aneo fitiavana, manomboka amin'izay eo akaikinao ka hatramin'izay lavitra nao indrindra, eny ity hatramin'izay manentsika anao ianao sy ny fahavalonao, dia ho tahinao anatin'izay ianao sy ny ankonanao zay rehetra akaiky ny fonao, dia ho tahina ny tantsika ho afaka Madagasikara, sitrana Madagasikara, andro fa izay ny tantsika hiadana ny voaka malagasy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hitanao any any Tompo, mitsangana, miazava fa tonga ny fahazavana. Misaotra tompoko. Andriamanitra androany izay te hivavaka manokana ho an'ny fifankatiavana. Andriamanitra tena te mirotsay ianao Andriamanitra, harotsay ilay fitiavana avy aminao.
tena vokatry ny fanahy tokoa ny fitiavan'Andriamanitra ary tena mipololotra miboboka aty anatin'ny Andriamanitra izany rehefa tafaray tanteraka aminao izahay dia mangataka Jesosy izay mba tena vontom-pitiavana ny tsirairay avy aminay mba afaka hikarakara afaka anasoa afaka haneho fitiavana mba ho raisinay hoe tena fotoana tena opportunité ho anay Andriamanitra ny hanome fitiavana ho amin'ny manodidina anay. Ampianaro izay Andriamanitra amin'ny alalan'ny teninay, amin'ny alalan'ny vavanay mba hahay haneho fitiavana. Ampianaro izay Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavanay mba tsy handratra ny hafa, mba tsy masoka ny hafa Andriamanitra fa tena hanana fitiavana, tena handeha amin'ny fitiavana. Mba tsy hoe ambavanay fotsiny koa Andriamanitra fa ny fonay mihitsy ny pololotra fitiavana ao aminao, mba tsy ho fombafomba fotsiny Andriamanitra fa tena ny zavatra ho ataonay rehetra dia ataonay amin'ny fitiavana ao aminao. Andriamanitra tena feno ny fitiavanao ny tsirairay avy aminay. Andriamanitra hatrany amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny lehibe indrindra ianao mihitsy ny ameno ny tsirairay avy, ianao mihitsy no anositra ny tsirairay avy, ianao ny hanome fiadanana ny tsirairay avy. Saotra Andriamanitra matoky androany fa tena hanome fitiavana tokoa ianao. Amen. Tena mpiandohana dia indro Andriamanitra namorona ilay nosy atao hoe gasikara. Tsara sady be voninahitra. Tonga nefa ilay ratsy nakafana azy. Vola, arena, fety, fiara raitra saingy tsy napozy ny vokany fa namony mpiray tanindrazana taminy. Tonga saina ihany izy dia hiverina anao tsara, fantany hoe tsy mety ny nataony. Fa fe tsy loatra ilay ratsy, tsy mamela azy hiverina amin'ndrainy. Ampirisiany hanariny mahamalagasy azy ary tambazany toerana seza laza dia faly ery izy. Yeah.
rizana kolina ny rahalainao, eny ny rahalainao no andraikitrao, narainao teo ny fandaharana ny rahalainao no andraikitrao.